Ity no lanonana miaramila voalohany natrehan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, fihaonana voalohany tamin'ny fianakaviam-ben'ny 10 ity fanolorana faneva ho an'ireo nasondrotra ho jeneraly nandritra ny taona 13 ity. Ka narararaotany ny filoham-pirenena namaritana ny asa takiny amin'ny 10 amin'ny mahafiloha faratampony azy ny filoham-pirenena. Général de brigade Rakotomirina. Baiko araka izany no nomeny filoha Rajaonarimampianina. Ararotiko fa miavorena sy ambopiaona tsy maintsy amin'izao androany izao. Satria dia hitako vory manasika eto avokoa reo lehibe misy anambaratonga eo anivo ny fianakaviam-ben'ny 10. Koa amin'ny maha lehibe faritapo ny 10 ihany no anomezako anareo baiko araka ireto teboka manaraka ireto. Voalohany, amatanjoka ary mivozona ny 10 dia ianareo no fototra iorena ny famerenana ny fahefam-panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena mba afaka hifantoka amin'ny asa-pamokarana ny olom-pirenena malagasy. Fijanahary, faharoa fijanahary honosy ny tanindrazantsika. Koa tsy maintsy ataonareo vaindohan-draharaha ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana. Ny sisitany sy ny ao anatiny mba tsy hanjakan'ny mpanao ratsy sy ny mpijirika ny arena voajanahary, tsy ho vaososy ny sotoavina ary tsy hisy androba ny arenin-tsaina izay mampiavaka atsika amin'ny firenena hafa sy ny nosy manerana izao tontolo izao. Fahatelo, ianareo no hiantoka ny maharaitsy ny vaky any Madagasikara ka ho tandrovinareo toy ny anak'Andriamaso ny firaisam-pirenena. Hitady ny vahaolana azo tanterany ianareo mety miatrika ny ambana rehetra izay misakana ny fampandrosoana ity nositsika ity. Sy liana amin'izany ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana sy ny voka-dratsiny, alaka sy farafiana amin'ny tambasy, asa fampiorona isan-karazany. Eo ihany koa ny kolikoly izay efa raiky tapisaka ao anatin'ny fiarahamonina malagasy. Fahaefatra, ny fampiofanana sy ny fanazava-tena dia atao laram-pahamehana mba ho mendrika ny fireneny miaramila eo anivon'ny 10 malagasy ka ho tanteraka ny hoe fiofanana mifanaraka amin'ny asa atao. Fantatro ary resinatra fa tsy ho tanteraka ireo baiko no mety ireo raha tsy mipetraka ny tokotelo mamasan'andro dia ny lehibe mpitarika, ny zara asan-kinina sy ny fitaovana hoentina manatanteraka izany. Chef mission moyen. Vaovao lehibe nambaran'ny filoham-pirenena teto ihany koa ny ananganana ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovam-pirenena. Tsy maintsy apetraka faran'izay aingana ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovam-pirenena izay eo ambany fiadiko araka izay voasoritra ao amin'ny elanam-panorenana. Io filan-kevitra io no andinika ny fitandrona ny fandriam-pahalemana. Io ihany koa no hijery ny fandrindrana ny asan-kinina amin'ny 10 araka ny laharam-pahamehana sy ny ambana tsy maintsy atrehana. Ary io filan-kevitra io ihany koa no hijery sy andinika izay mety manana ny amin'ny fampitaovana azy. Antsoavo an'ny 10 sy ny vahoaka malagasy no namarana ny filoham-pirenena ny lahateniny. Ho an'ny tanindrazana, izany filanan-jareo manam-boninahitra, andian-teny tena fohy. Efa manana ny lanjany satria mitaky fahavozan-tena ho an'ny tanindrazana imbonana dia i Madagasikara
nosinazatsika soan'ny vahoaka eo aminy indrindra ireo vahoaka tsy mandady arina miantso ny olom-pirenena malagasy rehetra mba hamelona ao anatin'izy ireo hitarigetra ny manamboanahitra hoe ho an'ny tanindrazana ka afoitena ny rehetra iavo ny firenena iavo ny arem-pirenena hoentina mpanosan'i Madagasikara eny fanadiamosana ny aina aza izany. Nankahery reto manamboninahitra 730 mirahalahy vao fito ao anatin'ny maro ireto ny filoham-pirenena. Asa mavesatra hoy izy no miandry anareo ny tsodrano azo ireo mba ho fanasina ny filoha ka tsy handraraka ilombiandoha.